Zainaipa Numeresoa Payeno Diataka Aikarita Nanasito Diano Virawan Divaveti apanao Divaveti apanao Mauhita na eneo Fatinitira nao Haleluya. Akatoerantsika. Arapaina ndray tsika menakavy tafaverina eto amin'ity toerana ity. Arapaina koa ireo manaraka ny fandarana mivantana amin'ny alalan'ny serasera ampitaindavitra. Tain'ny tompo any antsika rehetra. Alleluia. Dia tsika maky tenin'Andriamanitra. Salamo 8:1. Andininy 4. Amin'ny anaran'i Jesosy no amakina ny soratra masina, ampatsiahivana ihany koa na anononana ny soratra masina fanampiny rehetra ao anatin'ity afatra ity. Salamo 8:1. Andininy 4. Jehova no miandany amiko, ka tsy atahotrao. Inona no azon'ny olona atao amiko? Misy fotoana fivoriana andavanandro teto amin'ity toerana ity, efa nizarana ny ampany amin'ity afatra ity. Ary dia resy lahatra ny fitarian'ny tompo aho fa mila fampaherezana ny fiangonana dia hozaraina amintsika eto ny tohiny amin'ity androany ity. Hitahanao any Andriamanitra. Anisan'ny zavatra lehibe anankiray izay tena ilaina ho tsapa mba ananan'ny olon'Andriamanitra rehetra, iainan'ny olon'Andriamanitra rehetra, mba ho tsapa mba iainana ary mba ananany fiangonana dia ny hoe misy Andriamanitra miandany amiko, misy Jesosy miandany amiko, misy fanahy masina miandany amiko. Dia tsofoko rano ianao hoe eo anoloany ny adinao rehetra, ny olanao rehetra, ny lalatsarotra diavinao, ny zavatra rehetra makasika anao iandany aminao aneny Tompo. Amen. Andeha somary verena antsika kely ny hoe fanazavana sy heviteny. Dia ho tohizantsika amin'ny fizarana faharoa zany hoe ny tanjon'ny fiandanian'Andriamanitra amin'ny olony sy ny fiangonany. Dia ho farana antsika amin'ny hoe lalana tongavana amin'ny fahitana an'Andriamanitra mba hiandany aminao, hiandany amiko, hiandany amin'ny fiangonana. Fizarana voalohany, fanazavana sy heviteny. Inona moa ny atao hoe miandany? Miandany. Ny hoe miandany
dia ireto zavatra efatra ireto no mifanazava mifameno ao anatiny. Miandany dia midika hoe momba. Ny miandany dia midika hoe manohana. Ny miandany dia midika hoe manampy. Ny miandany dia izao ngamba ny tsotsotra azotsika azy hoe mitongilana. Ny tompo ane ombanao, omban' Jesosy mamonjy. Alohana atsika ne izy ka nampy atsika hitongilana aminao any Andriamanitra. Amen. Tapitra le fizarana voalohany fa fizarana faharosady zao no misy atsika. Tanjo ny fiandanian'Andriamanitra amin'ny olony sy ny fiangonany. Dia ovaketsika Genesis 2:20, andininy 7:30 dia ny andininy 2:20. Amin'ny anaran'i Jesosy no andraisantsika izany. Genesis 2:20, andininy 7:30. Dy Farao tamin'ny mpanompony: ahita lehilahy tahaka io izay misy ny fanahin'Andriamanitra ao anatiny va isika. Andininy 2:20. Aroy Farao tamin'i Josepha: indro efa nanendry anao anapaka ny tany Egipta rehetra ao. Josepha lehilahy niandanian'Andriamanitra. Teo daholo ny rahalahy, zoky ny akamarony, ry Robena, ry Joda, ry Gada, ry Asera, ry Naftaly, samy teo daholo izy rehetra. Zavatra nisy tao anatin'le tokantrano foyer nisy an'i Josefa mampalahelo, fangalana, fialonana, fingapingana, fanelikiliana, tsy fitiavana, sakatsaka ny isan-karazany. Ny aina ny Josefa, nazo amin'ny Josefa tao anatin'ny tokantrano. Rehefa tateoriana ny fotoana lava ny lalovana, tsy nanovany zava-misy, fa vao maika nitondra ho any amin'ny ratsiratsy kokoa, pira kokoa, satria tsy nijanona teo amin'ilay fankalana tamin'ny fihetsika izay teny ivelany, na tamin'ny teny marary, teny mandratra, fa namanga ny rahalahy ny tany ampiandrasana andeha-biby fiompy Josefa. Karambola lavitra dia velona ny hoe indro tamin'ilay mpaninofy andeha ho vonoitsika, dia ho hitatsika eo ny amin'ny nofiny. Dia teo moa dia nisy tsy fitovikevitra, dia nalefa tao anaty lavaka, dia namidy tamin'ny Ismaelita. Mafy zany, tsy moro zany. Tonga tany amin'ny tany Egipta, lafo ambongadiny. Tonga mpanampy tao an-tranony Potifara, mba niratra kely ny masoandrom-piainana, nefa dia tena zava-doza indray satria nefara tany am-pontsy. Zao ny zavatra niseho. Misy Andriamanitra ny andany tamin'i Josefa. Teo anolohan'ny zavatra rehetra niatra taminy, ny mason'Andriamanitra dia tao amin'ny Josefa. Ny tsinjo, ny jery, nanara-maso, ary namolavola ny zavatra rehetra, ary tsy nanary nanafoy amin'ny Josefa. Tonga le andro anankiray, somary mandingana kely tsika, niainga tao amin'ny nofon'ny Farao, Josefa ny namaolana, ary dia teo no lalana ny sandratan'i Josefa, ny ekaran'i Josefa, tsy ilay gadra lava intsony, fa dingan-dava, fahagagana tsy roa-mantany,
avy any amin'ny faravody lavaky ny fonja no tonga dia niakatra toy ny fusée tsy nijanona raha tsy teo ambony seza fendriana ny fanjakany Egipta. Dia raina ny tompo fa tsara izy ny atanjo ny fiandanian'Andriamanitra amin'ny olony, amin'ny fiangonany, dia ny atonga azy ireo tsy azo tazomina, tsy azo potehana, tsy azo ravana, tsy azo sakanana, mandrapahatonga ny ao amin'ny planin'Andriamanitra vahoana ho azy. Mandalo aty ianao ankehitriny, misentro ianao, malahelo ianao, maratra ny fonao, tena mamtomany ianao, aza matahotra engany Andriamanitra iandany aminao, fa reny zavatra miseho rehetra reny, lalana isandratanao any amin'ny avo indrindra, lalana iakaranao amin'ny ambonimbony kokoa. Mandalo aty ny fiangonana, setra zavatra Jesosy mamonjy, ary tezao mitonito, miato ty, mipokatsy, pokaroa, asakivy, asaketraka, ho avy ny andro ankiray asehon'Andriamanitra, misy Andriamanitra miandany amin'ity fiangonana ity. Ka na dia ho iary ny olona hoe ilay fiangonana Jesosy mamonjy faralaam-piangonana eto Madagasikara, mbola ho avy ny andro anankiray, ny voalohany dia ho farany, fa ny farany ho tonga voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Dia raina ny tompo fa tsara izy. Faharoa, ndaontsika hitodika kely ato amin'ny bokin'ny Josoa toko faha 1:20. Raisitsika 3:7, 4:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Josoa 2:20, 3:7, 4:7. Dia nomeny Jehovah ny Israely ny tany rehetra izay faneniana no omena ny razany, ary azony zany ka noho ny natao izy. Dia nomeny Jehovah fitsarana manodidina izy arak'izay rehetra nenianany tamin'ny razany, ka tsy nisy olona tamin'ny fahavalony rehetra najanona teo anoloany, fa natolotra Jehovah teo an-tanany avokoa ny fahavalony rehetra. Halleluja! Tanjo ny fiandanian'Andriamanitra amin'ny olony na ny fiangonany. Eno tsara. Manoloana ireo fahavalo be dia be, tsy tambotana. Misy fotoana ohatry mifasika any amoron-dranomasina, miainga avy any atsimo avaratra andrefa na tsinanana, tsy toko tsy forohana, eo anatin'ny ady mangotraka izay lalovana. Ny fiandanian'Andriamanitra amin'ny tena olony, amin'ny tena fiangonany, dia antoka hitondra azy ireo ho any amin'ny fandresena mihezinezina. Noho izany ho anao izay mandalo ady dia ampahery anao mihitsy amin'ity arivo ty iendany aminao any Andriamanitra, aombanao any izy ka anohana sy anampy, hitongilana aminao any Andriamanitra. Ka nafiry fahavalo, tsy maintsy mandresy ianao, andresy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia! Tsy nisy olona tamin'ny fahavalon'ny Josoa rehetra najanona teo anoloany, pandresy Josoa nahoana? Satria Andriamanitra nge niendany tamin'ny Josoa. Romanina 9:30, inona ary no lazaintsika ny amin'izany zavatra zany? Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no atohitra antsika? Romanina 9:30, ka nefa amin'izany rehetra zany, manoatra noho ny mpandresy ianao frère, manoatra noho ny mpandresy ianao sœur, manomboka androany hiakatra ny ianao ka andresy amin'ny anaran'i Jesosy, andresy any ianao. Koritiana 2:4, isaorana ny Andriamanitra izay mitondra anay mandrakarivo ao amin'ny Kristy ho toy ny fanao izay avy nandresy. Lalanao mandeha mody androany lalam-pandresena. Iny herinandro vaovao diavinao iny herinandro mpandresena. Ity volana février 2026 ty volana fandresena ho anao ity. Dia
le voly tsy resinao maly resinao androany niady rehetra nampitanolotra anao hatramin'izay ary saky lavolefiny ianao ho hitanao misy Andriamanitra manohana anao, misy Andriamanitra mendany aminao, misy Andriamanitra mampahery anao, tsy amelanao irery ary ampandresy anao ny fomba mahagaga. Jaona voalohany toko faharoa andiny telo amby folo efatra amby folo efa naresy ilay ratsy ianareo. Jaona voalohany toko fahaefatra andiny fefatra rakizy madinika raindraytsika ohatrany hoe tsapatsika mihitsy eo anoloan'ny ady, eo anoloan'ny zavatsarotra tena kely ah ohatrany ankizy ah madinika ray tanana kely ah maivakitsaka tena ho potika ihany ah tena ho simba ihany ah aza matahotra ianareo ty avy amin'Andriamanitra efa naharesy satria lehibe lavitra lay mendany aminareo. Andriamanitra no anarany, Jesosy no anarany, tompony tompo, mpanjaka ny mpanjaka, malaza amin'ny hery, malaza amin'ny ady, tsy mbola resy ary tsy ho resy mandrakizay maherezy asakive aza mametra petine andresy ane anao, andresy ane Jesosy mamonjy. Sy namenina mafy be averiny indray mandeha azafady. Jerenge ny mpianatra sy ny fiangonana voalohany nisedra olana ady, fanaovana ponja, fanenjehana, fampiororona, intimidation. Tandreminareo lahy avoakinareo zao a manaova lettre d'engagement. Petera sy Jaona tsy azo mampianampianatra amin'izany anarana Jesosy zany tsony. Aza vohiboizina ty tsony za amin'ny boky maitso zany, aza resadresahana tsony zany. Mafy neny nanjo azy ireo nisy hatramin'ny famonoana fa tsy resy ny fiangonan'Andriamanitra. Alleluia. Ny tompo tsy nandao, ny tompo tsy nafoy, ny endany tamin'izy ireo, nandresy izy ireo, endany aminao koa ny Andriamanitra, andresy any anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fahatelo, Salamo 7:30, andiny 5:20. Hoy Davida, efa mba tanora ihany, efa antitra, efa lehibe azo, fa zao zavatra tsapako, zao zavatra hitako. Tenenin'ny Davida, tsy mbola nisy marina nafoy, tsy mbola nisy zanak'Andriamanitra ka nangataka hanina. Rehefa Andriamanitra no mendany aminao, izy no mandray an-tanana ny momba anao rehetra. Tena ataony zany ny prise en charge tsara indrindra eto ambonin'ny tany. Sécurité anao, izy miassure azy. Tsisy mahafaka mpanambola na inga Elon Musk azy tsy mahaloa ny karaman'izany sécurité zay ny ran'Andriamanitra hiaro anao zany. Mivoaka ianao arahany, miditra ianao ambenany, matory ianao arovany, ao anaty bus ianao eo ambany fanaraha-masiny, sous haute surveillance ianao 24/24 ary tsisy fotoana amelany ianao ho baranany. Za mahita fa namoka mihinana anao reny aza tsy anatsiny amin'ny fotoana anankiray, satria Andriamanitra mihitsy mikarakara anao. Alleluia. Zay mahatonga anao misy olona vakivava, raha izany anao io marary, raha izany ohatra ny ritme anao io tsy velokomana mihitsy ny tsy fantatry le olona dia ity misy Andriamanitra miandany aminao, dia lasa miavaka amin'ny be sy maro ianao. Ary zany fiandanian'Andriamanitra aminao zany dia masana, miampita, miatraika amin'ny zavatra rehetra, na ny hatrany anaty vilany, ny hatrany anaty armoire, ny hatrany anaty portefeuille, ny fiarakodia, ny bisikileta, ny moto, ny matériel anao hiavaka ho hafa mihitsy, satria Andriamanitra mendany aminao dia ho fantsopitahina
rin tsy fefeny tsy voasakana isan'andro tsy manam-pahataperana ilimiteny amin'ny fitahinanao manomboka androany. Isaia 5:20 zao nolazainy ray masin'Israely ny amin'ny zavatra ho avy nanontany ho fa ny zanako ny asan'ny tanako aoka ho adidiko ihany. Terena ny tompo fa tsara izy. Raha marary ianao sitrany, mandalo olana ianao vany, raha sendra kivy ianao ampahereziny, raha sanatry lavo ianao atsangany, raha malahelo ianao ampahereziny ianao. Ho tahiny soambinina ny ianao amin'ny zavatra rehetrarehetra zay nahatonga ny Davida nanao témoiny azy Salamo 3:24 ihany toko fahasoavana fahatsarana anaraka amin'ny androko rehetra. Dia raina ny tombo fa tsara izy. Dia vao mitombo mitaona anao dia hitombo manaraka an'izay fahasoavana, hitombo ny andronao dia hitombo ny hery, dia hovisy varahana amin'izay kiraronao satria fa maty amin'ny andronao ny herinao no ilay Andriamanitra miandany aminao. Zay nahatonga ny Davida tena olona niavaka mihitsy. Aleluia. Dia hoy ilay andininy ankiray mahafinaritra, Davida tonga tombo lehibe toy ny tompon'Andriamanitra. Dia raina ny tombo fa tsara izy. Dia mbola mitsodrano anao indray ho tahin'Andriamanitra ianao, ho tahin'Andriamanitra ianao, ho tahin'Andriamanitra ianao. Tahiny Jesosy eny amin'ny fahasalamanao, ho tahiny Jesosy eny amin'ny fianaranao, ho tahiny Jesosy eny ny fidiram-bolanao, ho tahiny Jesosy eny ny hoavinao rehetra. Amen. Tanjon'ny fiandanian'Andriamanitra amin'ny olony, amin'ny fiangonany be dia be ny zavatra tokony resahantsika. Fandenga ty anankiray farany ty resahantsika dia epito amin'ilay fizarana fahatelo amarana anazy tsika. Tonga voatahiry amin'ny fanompona, voatahiry, voatazona. Jereo fa be dia be ny olona tsy voatahiry. Jaonina 9:19 nomboka tamin'izany andro zany dia maro tamin'ny mpianatry ny tompo no niemotra ka tsy nanaraka azy intsony. Niala ny démission. Namity ny sasany baiboliny, namity ny saron-dohany. Mampalahelo. Paoly dia nitomany teo mpanoratana tamin'ny Timoty. Zary ary sisa niato ry Timoty Demasy dia lasa ny Tesalonika satria tia izao fiainana izao. Be dia be. Mandre olona ianao indray, niala ho ny ranona, niala ho ny ranona, nitsoaka ho ny ranona, ranona nke ho ny kaifariananina zao fa ho ambadiky ireny rehetrarehetra ireny. Misy devoliko mitily ianao, jery ary taony toy ny manakivy ianao. Ininy ampandrenesina ny sofinao le vaovao tsy mahomby, ininy ampahitana ny masonao le zavatra zay tena manafitoana, makivy, mampiraviravo-tanana. Dia izy manao hoe tsy ho ela, dia ho tratrantsika io, tena hienjera io, hitarabika io, lavo io. Iendany aminao any Andriamanitra, hitahiry anao amin'ny tanany mahery ene izy, hiaro anao amin'ny fahasoavana ane izy. Tsisy afaka naisotra ny anjaranao fa soratra ny an-danitra tena satrim-poninahitra miandry anao raty zay, satria rehefa miandany aminao Andriamanitra tehiriziny ianao, arovany ianao. Toy Jesosy tamin'ny Petera, ripetera indrisy tany mitady anao koroany taky ny varikitika, fa za mivavaka ao anao tsy ho levina ny finoanao. Amen. Efa voatahiry, tonga ny an-danitra, tongava soa ny an-danitra raha nabavy tongava soa ny an-danitra raha lamalalako. Aza miala amin'ny Jesosy aza kivy, aza mipendalany, aza mivilivily toy izy ho fanompoana
diovina toy izy ny lalana Andriamanitra ny hitahiry anao ny fahasoavana mafy ny aleloia azafady ataontsika hiditra le fizarana fahatelo aza mbola ampirimina aloha ny entana raha sitraka ao a dia tazona anao adiny noa akory tahiny Jesosy anenao lalana tongavana ao ny fiandanian'Andriamanitra fa na zany aza misy zavatra tsy maintsy resahantsika reto Exodosy 5:20 dia hovakitsika ny 9:9 ity ny fepetra voalohany Exodosy 5:20 9:9 amin'ny anaran Jesosy ary aokanao fitoerana masina ho ahy izy ireo mba hitoerako ao aminy aokanao fitoerana teto dia firesahana fanomanana ny amin'ny tabernakely sy ny amin'ny fomba ny fanompoana tany anefitra fa amin'izao androtsika izao zavatra tadiavin'Andriamanitra ity mila manadio ny fiainantsika isika aokanao fitoerana masina ho azy toy ny teny hoe asay vidiovo ny fiainany mba hitoerako mba hiandaniko aminy tsy miandany amin'ny olona maloto Andriamanitra tsy miandany amin'ny olona misy ota mitahirota eo amin'ny fiainany Andriamanitra masina izy marina izy tsy manameloka ny marina tsy manamarina ny meloka Samuela voalohany Samuela faharoa 2:20 Salamo 20 4:20 am'izay madio no isehoan'Andriamanitra fa madio amin'ny mpanao sain-dalina no isehoany fa lalitsaina izy oka madio diovy ny fiainanao saingy nanadiovatsika ny fiangonana ka hitoriana ny tenin'Andriamanitra mahitsy sy madio eto amin'ity toerana ity amen saingy no ananana fahasari-piaro araka an'Andriamanitra zay manadio ny fiainany amin'izany olona zany endanian'Andriamanitra diovy ny fiainanao diovy fo Jakoba 4:7 ataovy madio ny fonareo Jakoba 4:7 diovy ny tananareo atao madio ny saina madio ny fitondratena madio ny fiainana rehetra madio ny teny aloka ny vava amen na ve azafady esory zay endriky ny ota sy ny ratsy rehetra fongory ala ao atombonao zany diovy ao fiainanao zany fitanao lay Andriamanitra lavitra fahiny anakaiky anao tanan Jehova tsy fohy famavonjy sofiny tsy lalo talovana famare voasoratra raha teo Salamo 10:20 ny eo akaiky ny tsy toy matsara ny fiainako amen zao mivavaka nataony Davida Salamo 2:7 diovy amin'ny sopa ao Andriamanitra sasao ao teo fotsiny onoram-panala John 10:9 zao tenenin Jesosy tamin'ny Petera raha tsy ho sasako ho dioviko ianao tsy manana anjara amiko toy ny teny hoe tsy endany aminao mihitsy ary Petera raha tsy dioviko aloha ianao mety eza ho diovin'Andriamanitra androany angataony rany anadio anao ankatoavy ny teniny lay voasoratra hoe fafasako rano madio ianareo mba hadio no afaka mifahotanareo sy ny elokareo rehetra ny sampinareo no hanadiovako anareo dia ekeo ny sitrapon'Andriamanitra hanadio anao takio ny afon'Andriamanitra dia ny fanamasina mba hilatsaka hanadio anao fiainana madio Andriamanitra mahendany aminao Jesosy ombanao ny fanamasina hiara-dalana aminao dovy mafy be ny amenna zao fety ity ny fepetra faharoa zao no izy
alaivo ny fon'Andriamanitra. Ahoana tsara hoe alaivo ny fon'Andriamanitra. Ataona maka amin'ny fon'Andriamanitra. Misy olona le maka fon'olona. I Absaloma naka ny fon'ny lehilahy amin'ny Israely. Davida ary amin'ny biraony ary mifitsaka tsara ary. Le i Absaloma tonga dia mitsolatsolana mandeha tsy voiziny ohatry ny lakanjejo ary am-bavahady. Voalamitsika io e. Za jerena dia manga ny lanitra. Mpanjaka angetsy aho e. Lasa nanao tournée any a quelque part any izy. Hainy mihitsy ny naka ny fon'ny lehilahy amin'ny Israely. Maka fon'olona indraindray. Hainy olona mihitsy. Fa mba mahay zare. Mahay za maka ny fon'Andriamanitra. Zao tsara angediny io ny Baiboly e. Ahoana ny fomba fakana ny fon'Andriamanitra. I Abrahama tena nahazo ny fon'Andriamanitra. Dia ny Baiboly sakaizan'Andriamanitra i Abrahama. Davida na inaka ny fon'Andriamanitra dia nilazaina hoe Davida olona araka ny fon'Andriamanitra izy. Daniela tena naka ny fon'Andriamanitra dia hoy Andriamanitra taminy Daniela ry ilay malala indrindra. Ataovy sy akanao ny fon'Andriamanitra amin'ny fanomasina tena, amin'ny etaeta, amin'ny fiainana tsy misy ota, amin'ny fakatoavana, amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Maizy maka ny fon'Andriamanitra. Sokatra daholo ny zavatra rehetra rehefa azonao ny fon'Andriamanitra. Lalana misokatra, vavahady misokatra, barazo misokatra, barera mivoa azy. Na io lanitra io ary isokatra rehefa azonao ny fon'Andriamanitra. Itiny manaraka fatero reseo lahatra Andriamanitra. Averiko reseo lahatra Andriamanitra. Misy mahay mandresy lahatra olona fa tsy mahay mandresy lahatra an'Andriamanitra. Ahoana ary mandresy lahatra an'Andriamanitra? Ikaina dia tsy naharesy lahatra an'Andriamanitra mihitsy izy sy ny fanatiny. Ahoana mihitsy moko? Voatavy be nambotra biby ny batabatainao avy any, miaraka amin'ny bagety avy any atsimo. Olona tsy te hisahirana, tsy te hiasa saina mihitsy. Teny hoentiny zany dia niprepare ny altara dia nataony teo. Tsy nijeren'Andriamanitra akory. Tsy mandresy lahatra mihitsy ty fanatitsy Kainy ty. Fa jereo i Abel, hainy mihitsy ny nandresy lahatra an'Andriamanitra. Namboary ny altara. Lasa izy nakao amin'ny andeha-biby fiompy. Aiza le tsara indrindra, aiza le matavy. Avy ianao, aty ianao, noetiny reo dia nataony teo amin'ny altara, nalefa ny fanatitsy. Babo Andriamanitra. Abela mba mifanatiny nakasitan'Andriamanitra. Genesis 2:4 manomboka izao reseho lahatra Andriamanitra. Ny fanoloran-tenanao ataovy maharesy lahatra an'Andriamanitra. Ny fitondran-tenanao ataovy maharesy lahatra an'Andriamanitra. Ny fanomponao ataovy maharesy lahatra an'Andriamanitra. Ny hira fiterana ataonao mandresy lahatra an'Andriamanitra. Ny aleluia anao mandresy lahatra an'Andriamanitra. Aleluia. Ny vavaka ataonao, ny fanatitra ataonao, ny ampafolo-karena ataonao, ny fakatoavanao, ny famakianao Baiboly, ny fandaharam-potoananao, ny fitantanam-bolanao, reseho lahatra Andriamanitra. Cornelio tsy niady hevitra tsony Andriamanitra teo am-pahitana azy. Toepanahan Cornelio, officier supérieur,
tao mitafika nisy azy fa i Kornelio nivavaka, ny ankonany nivavaka, voataonany Kornelio ny ankonany. Resy lahatra Andriamanitra, ny raha naingana ny anjely ry Kornelio, lay vavaka sy fiantranana ataonao tafakatra eo anatrehan'Andriamanitra ho fampahatsiarovana. Alleluia. Ahoana moa no andresy lahatra an'Andriamanitra ny mpivavaka sasany? Sady mivavaka no mijangajanga, mivavaka mamaly volan'olona, mivavaka misoloky etsy misoloky ery, mivavaka mampijaly vady, fitireteny ny vadiny ao an-tokantrano, tsisy valeur na ny zon'olombelona ary voaitsakitsaka, voaososy. Ka na hifaty amina 100 andro azy, tsisy valeur. Andriamanitra mihitsy ny tsy resy lahatra. Miverenany amin'ny bokiny Isaia 7:20, indro amin'ny andro fifatianareo dia izay tianareo atao ihany mbola ataonareo. Verenany amin'ny bokiny Isaia 1:20, na dia nandratanana ananify ny lanitra hitapy maso ty jery, na dia manao vavaka lava reny azy, tsy haino akory aho Jehova. Tsisy conviction mihitsy ny an'Andriamanitra, satria izay le zava-misy, izay le zava-misy. Raha tsy laza ny anaty orinasa, efa nirasany olona kemitoana fotsiny. Ny ataony ala tamin'ny caméra de surveillance, fa tsy hainy ny ala eo mason'Andriamanitra, satria tsisy olona mahafitena ho fiereny ka tsy ho hitan'Andriamanitra. Misy maso ray mijery atsika. Taonanao androany, reseho lahatra Andriamanitra, reseho lahatra tompo, na miafina na miariary mpanomponao aho. Tsy olombelona no atahorako, tsy lako tizony efa amin'ny rakotona amin'ny rabety, fa ianao no atahorako Andriamanitra. Josefa nandresy lahatra an'Andriamanitra, satria tsy tao patron, tsisy olona tao an-trano, tena ao amin'le mangingina, tena zany tena hoe discrétion tena faratapony. Ho an'ny olona mpisary gaiky sy mpanao adalàna dia opportunité tsy sorti. Fa Josefa, ataoko hoana ny fanao an'izany faratsiana lehibe zany? Mita amin'ny Jehova, natahotra, varaotsa, nangovo i Josefa. Ankaresy lahatra Andriamanitra, Josefa tsy azo sakanana, iendany amin'ny Josefa aho. Na dia hiala amin'ny arin'ny olona rehetra, na dia hampangazy azy, na dia isy affirmation gratuite PDP azy mahakasika an'i Josefa, za kosa hozy Andriamanitra miendany amin'ity zazalahy ity aho. Mety anameloka anao daholo ny olona hiampanganao daholo ny manodidina, tena ihany aminao daholo mitodika amin'ny vavatafondro, vavabasy, fa reseho lahatra Andriamanitra dia iendany aminao izy. Ka na zao tontolo zao mitambatra azy, ety orory anao ny efa nohainy nisy ny sadeky mihitsy nge manameloka anao e. Tsy raharahako, ampy aho rehefa miendany amiko Andriamanitra, ampy aho. Amen. Faefatra, faraparany, Daniela 7:20. Misy andinitsorana masinareo, ambara-piaviny fahagolaka ny mena rary ny olo-masiny avy indrindra, ary tonga ny fotoana nazon'ny olo-masina ny fanjakana. Mila vavaka, mila fitarainana, vavaka, fitaraina. Misy olona eto amin'ity toerana ity, eto mavesatra be ty teniko ty, fa lazaiko moramora le izy. Tena ampahafantarin'Andriamanitra fa tsy mivavaka mihitsy, tsy misy fitaraina mihitsy miakatra.
problema nefa manery akavia manery akavanana manery inona reny ho antenainao inona reny eritreretinao ivoanao anatin'io lavaka nalatsaka anao io zay indrindra no ampaherezako anao androany te endany aminao Andriamanitra fa tsy maintsy mivavaka aloha ianao tsy maintsy mitaraina aloha ianao Luka 7:17 Andriamanitra manome rariny na koa hoe Andriamanitra miendany amin'ny olony zay mitaraina aminy andro aman'alina raha izah ianao aleo mivavaka aleo mitaraina tsisy vavaka verimainy zany tsisy vavaka zany ka hoe levina teny amin'ny rivotra tsisy vavaka tsisy lohalika ny forotra ranomaso latsaka ka nanjavina fotsiny misy Andriamanitra ao an-danitra ao efa eto izy amin'izao fotoana izao fanapahan-kevitra kely avy aminao fotsiny no andrasany dia ametraka ny tanany aminao izy dia ho porifoiny amin'ny satana adverseranao fa manomboka androany izy no miandany aminao ombanao anampy aminao hitanao tongilana aminao izy manomboka androany amen dia jereo Salamo 8:100 mivakitsika terem-piandohana 9:4 Jehovah no miandany amiko tsy atahotra famboa fiandanina Andriamanitra aminao ho alany ny tahotra manelingely anao rehetra tebiteby ao am-ponao hoe soriny amen ny rahona izay mitatao isava amin'ny anaran'i Jesosy zany dia hoana nytohiny inona no azon'ny olona tao amiko tsy azo atao ninninona ianao rehefa miandany aminao Andriamanitra amen jereo fotsiny ohatra misy manam-pahefana ray miandany aminao gouverneur angamba eo amin'ny olona ankiray premier ministre na autorité zay tena ambony anankiray fa tsy azo atao ninninona lasendra ny sotro kafe te azo mangary ianao na lany raha manonaka anankidimy dia kafe tapany ka tsy nandovoly ianao fa adininao sanatria ilay izy dia le mpivarotra eo nisotsotra anao sotra betsaka amin'ny manaraka indray tsy azo atao ninninona ianao mandalo etsy amin'ilay polisy etsy ianao ndray mahazo toraka saliho tsy azo atao ninninona maika fa raha Andriamanitra nge miandany aminao amen dia jereo fiaina amin'ny patriarka sy ny mpaminany ireo olon'Andriamanitra sy ny apôstôly vonoina tsy mety maty hozonina vao maika ela velona aety vao maika misandratra potehana vao maika manjary zay nambolen'Andriamanitra tsy azon'izan'izy hongotana zay orin'Andriamanitra tsy azon'izan'iza ravana ary zay tahin'Andriamanitra tsy azon'izan'iza hozonina ianao zany Jesosy mamonjy zany endany amintsika ny Andriamanitra rahalahy sy anabavy halleluia mazava aminareo ve le afatra azafady eto ny fanatrehan'ny tompo zao mijery ny fotsika rehetra izy inona ny décision anao décision no andrasany fanapahan-kevitra noho izany amin'ity androany ity andao atsotsika Andriamanitra andao tena ho atsotsika izy milanao a Jesosy milanao a fanamasina halleluia tena marina ve zany dia anohana anao izy
isy olona hositranin'ny tompo eto zao. Isy olona hovan'ny tompo eto zao. Misy valimbavaka lehibe ho zarain'ny tompo eto zao. Misy fandresena miezinezina ngeza be omen'Andriamanitra ho anao eto zao. Ary momba n'ity Jesosy mamonjy ty. Alleluia. Kakabe nandre ny tenin'ny solitena iraka manokana avy any amin'ny primature taon'ny fivoriana izay natao. Manaitra le izy, manaitra. Miavaka ozy ty fivoriana androany ty satria tonga eto ny solitena ny fiangonana anisan'ny ngeza indrindra eto Madagasikara. Fampijerijery ny FFKM hoe mba hafandray zany filazany zany. Kiza moa ny lazainao fa tsy tsika efa grand sitranainy reto ihany e. Fa nytoizan'le manam-pahefana ambony ny teniny. Tsy izany fa ny fiangonana Jesosy mamonjy. Tsy ho ravy Jesosy mamonjy. Tsy ho potika Jesosy mamonjy. Ahita fity amin'ny olona rehetra ny Jesosy mamonjy. Satria misy Andriamanitra mendany aminy, mendany aminy, mendany aminy. Alleluia! Indraindray totakona zany raha nanay aho hoe adiny sanafuye nefa fantatro famatu ilay sangantsika rehetra ary wavis hitudani hanza aizenao liraito haisa iana liraki aizenao haise iana laeriku aizenao Jesus raha lara eny a trésorier ny fiangonana CA mekarakely aty azafady. Ulazay nada lamale nisainao ranana tenanao todiso safide aseuitumbo hapluta tumenat zay miandry anao Jesosy a isoa zay tena tia anao e. Halleluia, halleluia. Atao andrositsika président, alô andrositsika ivavaka ho amin'ny fiangonana. Aiza anao, aiza anao tompo. Halleluia, halleluia. Aiza ianao leeriku aiza ianao Jesosio miandra noetrao kasatile efa ninofo si vuku efangula uvatula piku sianzaraku parakiza Jehovah situ akaikilila ya jamaritu umatsa rani fianaku hapeta kwa bini ni tututu
taonao eto andriamanitra